Hiverina indray hoe ny delestazy ao Antananarivo satria tsy ampy ny rano ao andekaleka ahafahana mamokatra ny herinaratra raha araka ny navoaka ny jirama. Araka ny fanambarana izay nataony jirama dia voatery manapaka ny herinaratra ny mpanjifa ny jirama mba hampifanaraka ny famokarana misy araka ny nambarany. Vokatry ny fiainan'ny rano eny amin'ny tombom-pamokarana herinaratra ao andekaleka no lazainy ho antony zany nohony zany mahereza ry malagasy ary ny malagasy raha temo dia efa zatra izany delestazy zany koa dia mahereze. Azadino foana ny miabone ny chaîne-natsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo, azadino ny manisy ny commentaire ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny votoatindresaka zay ataontsika ato anatin'ity vidéo ty. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Hanombohantsika azy moa dia resaka vaovao misongadina sy vaovao izay tena malaza amin'izao fotoana izao ny hoe Fly Emiraty tonga soa. Ny gadona ny anio tolakandro teny Ivato ny fiaramanidina Boeing any kompani mpitaterana anabakabaka Fly Emiraty. Ity Boeing ity moa nosidina voalohany izay hampito any Madagasikara sy Dubai ary mandalo ao Seychelles. Tsara ihany koa moa ny manamarika fa isolotsaky Andriantina izay teratany malagasy no kapitainy nanamory ity fiaramanidina Boeing any Fly Emiraty izay nigadona tao Antananarivo androany ity. Io moa dia anisan'ny vaovao izay tena mahoraka koa dia zarainay aminareo ary ny tena nampahoraka anio vaovao io moa noho ny fahitany ireo président republika izay nitsena ao anatin'ny sary. Fa ity tranga anankiray ity dia anisan'ny tena nahagaga ny maro ny fanehoan-kevitra n'olona be dia be raha vantany vao nahita ity vaovao ity nivoaka. Ity vaovao ity moa dia resaka reseverana bus 172 nodarohan'ny mpandeha. Ny zavatra nahagaga dia be dia be ny olona faly ny amin'izao na voadaroka resevera izao ary ao raha teo ny sasany maneho ny fanehoan-kevitra no hoe mba tsara kosa izany vaovao izany satria mba resevera indray no voadaroka fa hatrizay manko ny mpandeha foana no voatositosika ary ny mpandeha foana no voakatramo sy mimenimenina. Zavatra tena nahagaga izany fanehoan-kevitra n'olona be dia be izany fa tsy idirantsika lalina fandeha roa lazaintsika kely moa ny mombamomba an'izay resevera nodarohan'ny mpandeha izany. Reseverana taxi be iray nampito any 67 hektara fiadanamanga no nodarohan'ny mpandeha homaly hariva. Rehefa nilaza fa enina montana ihany no farany ilay taxi be kanefa ny ankamaroan'olona mody any Andoharano fotsy. Naratra mafy moa ilay resevera raha araka ny navoakan'ny gazety Taratra. Izany moa ny vaovao mikasika ny reseveran'ny bus 172 izay nodarohan'ny mpandeha. Izay moa ny mikasika reseveran'ny bus fa ikaresaka kely malagasy izay tratra nitondra katy tany Maorisy. Malagasy roa nitondra katy 700 grama tratra tao amin'ny aéroport Maorisy. Mbola sokajina ho isan'ny drogue izy ireny any an-toerana ka izany no antony nisamborana ireto malagasy nitondra katy ireto. Ny manaraka izay ho lazaintsika moa dia resaka lozam-piarakodia teny amin'ny lalam-pirenena fa 530. Fiara 4x4 Andrimasera avany Ankiliabo Mahabo Hehazo any Morondava. Miisa 220 ny mpandeha olana ara-teknika no nahazo ny fiara ka nivadika sy tafavoaka ny lalana. 5 no naratra tsy misy atahorana ny ain'izy ireo rehefa nahazo fitsaboana. Izany moa ny zavantranga resaka lozam-pifamoivoizana na hoe lozam-piarakodia nahazo ny fiara 4x4 Andrimasera. Fa tany Sainte Marie kosa tokony tamin'ny 7 ora sy 20 minitra vedetin'ny mpanjono tradoza tao amboniny Ankolamary fokotaniny Ambody Firaha faharoa. Tsy mbola hita ireo olona roa raha ny fampitam-baovao azo avy any an-toerana. Ireto moa dia sary fanehoanany amin'izany tranga izay niseho tany Sainte Marie izany koa dia lazaina foana satria anisan'ny vaovao mampalahelo izany nanjo ny mpiray tanindrazana nanjo ny malagasy namana. Ndeha ary hiresaka zavatra hafa indray izay tokony ampahafantarina sy ny vaovao izay mandalo ao a Madagasikara hatrany. Nananatranatany zandry mpiray tanindrazana aminy sy ireo tanora moa inamana Raolonarivo ary toy zao moa ny hanatra izay nataony. Tsy izay tiany maro anisa na izay ekeny dia marina. Fantaro ny tsara sy ny ratsy, aza manaiky zavatra diso fa izay voasoratra ao amin'ny lalàna izay fantatrao fa mety sy azo atao no ataovy fa aza matahotra fitsarana na vavan'olona. Betsaka ohatra ny mpisotro toaka, tsara veny toaka, mirary herinandro sambatra sy feno fahombiazana tompoko hoe hafatrafatra sy hanatranatra izay nomeny Raolonarivo ho an'ny tanora namana sy ho an'ny ireo mpiray tanindrazana aminy.
Zay moa ny hafatrafatra izay nataony Paolo Raholinarivo fandeha ary hojerivantsika kely ny hafatra izay nataony Lalatina Ravalomanana. Inona no paikady hoentin'ny PDS hitantana ny tanànany Antananarivo izy. Mbola tsy nisy ny fandrafetana staff nataony filohan'ny délégation manokana ny tanànany Antananarivo tô tsy mahafantatra ny zavatra miandry azy ity filohan'ny délégation tanànany Antananarivo ity hoy ny mpanolontsaina Lalatina Ravalomanana. Maro ireo fitarenana voaraiky hoy ity mpanolontsaina ity hatramin'izay ny ialany be ny tanàna nena Andriantsitohaina izay ka mila famahana ady amin'ny kolikoly sy ny fanjakana tsara tantana no sahan'ny Lalatina Ravalomanana ka nametraka fanontaniana ny tenany amin'ny fomba fitantanany Harlala Ramanantsoa. Zay moa na hafatrafatra izay nataony Ravalomanana koa dia zaraiko aminareo ato. Rehefa voalaza moa ny mikasika aniny fandeha risika hiresaka mikasika Bettina Brino. Reharehany Université d'Antsiranana ity ranamana ity tanora na vita namady karaketa ho lasa cuir synthétique tany Diego no sady polyglotte. Niaona tamin'ny mpandraharaha iray tao Antananarivo izy nanao andana 1 m de cuir vita tamin'ny raketa izy ary vita ny soamantsara izany ary gaga ireo mpandraharaha nahita ny vokatra vita. Nitondra raketa iray gony avy tany Diego izy niazo tao Andrenivohitra. Nomena vola nafahany vidy produit chimique izay afangaro ilay raketa izy io no tsy ambaratelo izay arovany indrindra satria izy rery ihany no mahay izany sy formule afahany manatanteraka izany. Tsara moa ny manamarika fa mbola tsisy navita io zavatra vitany Bettina Brino io tao a Madagasikara na any Afrika aza. Mendrika tohanana tokoa izy ny vitanay dia mizara vaovao mahakasika izy eto amin'ny tambanjotra mba ahafahana manampy azy amin'izany talenta sy ny fikarohana izay nataony izany. Anisany teny sy ny hafatra izay nolazainy Bettina Brino moa ny hoe maro mahay zavatra ny any amin'ny polytechnique Antsiranana fa tsy hitan'olona. Mba tsy dio izany ny olana any Diego dia ny tsy fampiany materiel amin'ny laboratoire. Na tiana na tsy tiana na ekena na tsy ekena dia mendrika tohanana ity tovolahy ity ndao tohanana amin'ny alalan'ny partage mba ho hitany tompony andraikitra izy. Izahay izao moa dia efa manao ny anjaranay mipartage sy mizara ny mikasika any Bettina Brino. Haranao amin'ity herinandro ity ny fandaharana ataony Bettina Brino ao amin'ny TVM sy RNM national. Anisany faniriny ity ranamana ity ihany koa ny hoe mba te hiaona amin'ny filoha Andry Rajoelina izy mba haneho izao zavatra vaovao vitany izao. Izany no anisany faniriny, izany no anisany hetahetany aingany mba ho hitany filoham-pirenena Moizy mba ho tanteraka izany nofinofiny sy faniriny zany ary mba ho hitany filoha Andry Rajoelina raha teo ny zava-bitany satria anisany tena miavaka ity namana ity. Zay moa ny azontsika naroso androany, zay koa ny namarana ity video antsika anankiray ity koa dia mankasitraka foana ianareo navitana hianao hatramin'ny farany ary mbola manentana foana ny mbola hanarahanareo ny video manaraka izay alatsakay ato. Zay fa hametra beloma izahay, veloma daholo ianareo, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy.